amin'izao fotoana izao vokatry ny sy ny franc na ny andrahoana lehibe iray izay hitantsika tao amin'ny fahadra-masina atsimon'ny Madagasikara ato. Vokatra izany ihany koa dia miakatra ny manontany ho amin'ny rapitso ary mijanona amin'izay ihany atao anatin'ny 3 andro avy. Ho amin'ny rapitso maraina dia anorana tandrifin-drahona ny ilany atsinanan'ny Facebook. Izy kosa ny andian-javatra vao maraina ny amin'ny faritra Makinakaratra amoron'ny Manihy Otmatsara sy Iorombefa hitany eo ny rahona sy ny masoandro na ibalika be mitsara ny masoandro amin'ny faritra sisa. Ny rapitso tolakandro dia anorana tandrifin-drahona ny any amin'ny distrikany Nosy sy Samborano iny. Anorana manefana kosa ny aty amin'ny tendrotry atsin'ny Madagasikara aty olalovan-drahona ny faritra Fambasiana Lanjorofo tahak'izay koa any aloatra mandofa ibalika be ny masoandro amin'ny faritra sisa. Anankireo voalaza teny am-piandohana dia somary misy fiakarana ny mampanao amin'ny rapitso. Amin'ny maraina izao dia foratra amin'ny 13 degré celsius ary ety amin'ny faritry ny Afrika ny any amin'ny faritry ny Motsirana kosa dia manodidina amin'ny 24 hatramin'ny 1 degré celsius. Eo amin'ny rapitso tolakandro dia marakana voatomatonga na any amin'ny faritra Matsivalana dia 30 degré celsius sy ny amin'ny faritra Mahajanga 30 degré mety amin'ny Afrika 4 na 5 na 9 degré. Manareo any atsimo any izany hoe dia ny farafarin'ny Toliara dia 5 degré celsius mety amin'ny any Atsimanana dia manodidina ny 9 na 7 degré celsius. Ibalika be ny masoandro ao amin'ny rapitso any Paris, Milan sy Johannesburg. Anorana tandrifin-drahona kosa ao Nairobi sy La Réunion. Anorana malefaka ao Bangkok sy Comore ary hifandimby ny rahona sy masoandro ao Maurice sy La Réunion. Dia antrano mamarana ny meteo antsika ho an'ny tsy anaty amin'ny manaraka